Niandindin-baovao avy hatrany fatrana vaccine Johnson & Johnson mahetra ny telo hetsy sy avy amin'ny gouvernemanta amerikana no tonga eto Madagasikara ny tolakandro teo. Indray mandeha tsy ilaina famerenana ity vaccine ity ka olona manodidina ny telo hetsy latsaka eo no isitraka izany ary maimaim-poana raha ny fanazavana. Mbola tsy fantatra kosa hatreto ny sokajin'olona isitraka izany sy ny fotoana anatanterahana azy. Hoy ny ministra ny raharaham-bahiny tonga nandray ireo vaksiny ireo ny ariva teo fandresena aina Malagasy sy Iva Rasata. Anisan'ireo firenena 7 sokajiana ho isan'ny sahirana eto Afrika ny sitraka ny fanampiana vaksiny avy amin'ny gouvernemanta amerikana i Madagasikara. Maro isan-karazany vaksiny nomen'izy ireo, ka ny karazany Johnson & Johnson no azo amin'ny Madagasikara no sady mifanaraka amin'ny fepetra fitahirizana misy eto an-toerana ihany koa raha ny fanazavana. Fatrana vaksiny Johnson & Johnson miisa 5,703 sy 3 hetsy no azo ny Madagasikara ary notsenaina tamin'ny fomba ofisialy teny Ivato anio tolakandro. Nanamafy ny ministra ny raharaham-bahiny fa tanjon'ny fitondrana malagasy ny anao vaksiny ny vahoaka malagasy rehetra feno 12 taona no mihoatra ka hatramin'ny taona 2024 zao. Efa misy mifandaminana any mbola mivory ny komity zay ijery hoe ahoana no iza no isitraka anio fa mazava moa fa ho an'ny malagasy manontolo fa vaksiny teo tsika efa nahazo Covishield dia zao misy ny vaksiny Johnson & Johnson ary io vaksiny moa zany dia vaksiny à une dose zany hoe indray mandeha mipaka ihany dia vita ny fanaovana vaksiny ka mbola omeny tompon'andraikitra manaraka zany ny fandaminana amin'izay ary ny olona isitraka an'io moa zany mbola hisy any ny fandaminana fa mieritreritra zany antsika mety eo amin'ny 3 hetsy latsaka kely zany no isitraka an'io. Marina fa indray mandeha tsy ilaina famerenana tsy tahaka ilay Covishield teo aloha ity vaksiny Johnson & Johnson na voatonga ity. Natokana ho an'ireo izay tsy mbola vita vaksiny mihitsy izy ity ka tsy afaka manao azy intsony noho izany ireo izay efa nahazo ny fatra voalohany tamin'ny Covishield. Amin'ny fiandohan'ny volana Aogositra izao no tonga ny fatrandihan'ny faharoa ny AstraZeneca. Fa nanamafy ny mpiandraikitra ny masuvu amerikana fa akoatra ity fanomezana vaksiny ity efa nitondra fanampiana arabola mahery ny fito tapitrisany Madagasikara izy ireo nandritra ny Covid-19. Mitentina roa faingo $10 ny famatsim-bola no ny ameana izay nomeny Etazonia hanoanana ny gouvernemanta malagasy manoloana ny Covid-19. Nanampy ihany koa tamin'ny famatsiana sy ny fanapariana ny vaksiny ny Etazonia ary mitentina $10 ny fandraisany anjara tamin'ny fandahana asa nanomezana toana arabola dia nitosika fameno izany izay nanoanana ireo fianakaviana marefa tamin'ireo tanan-dehibe tena voamafy mba ahazoan'izy ireo sakafo ampy. Natao iarovana ny malagasy amin'ny mety hahatongavany karazana Covid vaovao ity vaksiny ity raha ny fanazavana. Ny UNICEF no miantoka ny fitaterana ity vaksiny ity hatreto Madagasikara ary mbola izy ireo ihany koa no hitatitra amin'ny fanapariana ity vaksiny ity manerana ny nosy.